Nitombo amintsika manakirivany ny fahalalana tsara an'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy ny nanolotra ny ainy ho avitra ny voatantsika ary tsy ho antsika ihany fa an'ity zao tontolo zao ty koa. Amen. Sotranao zay iray eo noho ny amin'ity andro sabotsy 2 oktobra 2024 ty zay andraisana indray ny sakafo mpanamanay na ny mofonayna sahazahoanay an'io. Kovokisy zavatry avy amin'ny teninao zay manana ny hery sy faherezana amin'ny fanarahana anao fa kanamizy moa zay fa ianao no manana ny teny fiainana manak'izay. Sotra Jesosy teny tonganofo. Amen. Kolosianina toko voalohany 15 ka hatramin'ny 20. Amin'ny anaran'i Jesosy. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita, lama totalony zao zavatra rehetra zao, fa tao aminy narinany zavatra rehetra anandanitra sy ety ambony tany, dia ny hita sy ny tsy hita, na fiandrianana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana, izy no narinany zavatra rehetra sady ho azy zany. Ary izy koa ny talony zavatra rehetra, sady eo aminy no aretany zavatra rehetra. Izy ny lohan'ny tena, dia ny fiangonana, izy ny voalohany, dia ny lamatota amin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra izy. Fa sitraky ny ray ho aminy ny toerany fahafelona rehetra, sady izy no ampihavaniny zavatra rehetra aminy, ka dia ny rano teo amin'ny hazo fijaliana no anaova ny fampihavanana, eny izy hoy izao ny fampihavanana izany na ety ambony tany na anan-danitra. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eto amin'ity lahatsoratra masiny tia ny Mahandriamanitra an Jesosy. Tazana eto ny Mahandriamanitra an Jesosy. Anankiray amin'ireny, izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Izy no endrik'Andriamanitra tsy hita. Jesosy rahateo moa efa niteny, zay nahita azy dia nahita ny ray. Izy ny ray dia ray ihany. Izy koa no narina ny zavatra rehetra. Raha tsy izy dia tsy nisy. Na dia ray misy. Izy narina ny tsy hita sy ny hita. Fiandrianana, fanjakana, fanapahana, ny zavatra rehetra no misy dia tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Voatrofindray io satria miteny ihany Andriamanitra dia nisy zao rehetra zao. Ny teny io narina amin'izao rehetrarehetra zao. Dia Jesosy Kristy ilay teny tonga nofo ka niara-nonina tamintsika. Zava-dehibe ho antsika ry havana ny miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia hanana ny zavatra rehetra tsika. Satria izy ilay zavatra rehetra ho an'ny olona rehetra. Izy koa talony zao zavatra rehetra zao, ary tsy vitany hoe talony zao rehetra zao izy. Jesosy efa nitenany io mbola tsy ary Abrahama dia efa izy. Io ilay antsoin'ny soratra masina hoe pré-existence de Christ. Izy talony zao rehetra zao, izy narina ny zavatra rehetra. Ary tsy izany ihany, izy no haretany zavatra rehetra. Ny epistily ao amin'ny Hébreux dia niteny hoe tenin'Andriamanitra no hery miazona izao rehetra zao. Tenin'Andriamanitra no hery miazona izao rehetra zao. Dia ho vakiantsika izany epistily ao amin'ny Hébreux zany Hébreux toko voalohany. Hébreux toko voalohany ery amin'ny 17. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy ny endriky ny tenany indrindra, ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana afaka ny faotany izy dia mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny hafa. Jesosy Kristy io, izy no miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Koa raha tianao aharitra amin'ny fanarahana an'Andriamanitra ianao, mitoera tsara amin'ny Kristy, aza mialao miorena tsara mafy fa izy no aretany zavatra rehetra. Nga zany ihany fa ao aminy toerany fahafinoana rehetra. Eto ry havana dia tiako faharitana kely na teo fanompoan-tsampy. Ny fanompoan-tsampy dia fahalalana an'Andriamanitra amin'ny ampahany kely foana ihany, fahalalana manjavozavo. Fa rehefa tonga amin'ny Kristy kosa isika dia tonga amin'ny fahafenoana. Ao amin'ny Kristy mantsy dia efa niteny Kristy hoe tsy nisy nahita an'Andriamanitra anao vina, fa ny zanaka lahy izay ho tratran'ny ray, izy no manambara azy. Jesosy Kristy no fahanambaran'Andriamanitra. Izy no mitoera amin'ny fahafenoan'Andriamanitra. Koa natafasaraka aminy isika dia mantra indrindra koa mirena tsara amin'ny Kristy fa amin'ny andraisantsika ny zavatra rehetra, satria izy rahateo ny fahafenoan'Andriamanitra
amin'ny zavatra rehetra. Ary farany avana zay tena goavana indrindra dia ny rano Kristy no nampihavanana ny na ny etỳ tany na ny anan-danitra. Aiza misy an'izany ry amin'ny 19 tapany farany na etỳ ambony tany ny anan-danitra dia ny rano Kristy no nampihavanana ny zavatra rehetra. Koa aoksika tena ketra tsara amin'ny Kristy, aoksika tsy saraka amin'ny Kristy. Eto zany tsy ny ranom-balà na ny fanaovana joro no azona fampihavanana, fa Kristy mihitsy no fampihavanana ao antsika. Izy mihitsy no nandrava ny hevitry ny fisarahana hoy izy ny epistily ho an'ny Efesianina. Rava ny hevitry ny fisarahana. Voapofy zany tamin'ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hafijalia, rehefa afaka ny Kristy dia nikitra ny hevitra mampisaraka ny toerana masina indrindra sy ny toerana masina. Sarahany io mantsy teo amin'ny tempoly, ny hevitra masina indrindra sy ny hevitra masina. Dia ny hevitra masina ny olona rehetra afaka miditra mpisorona sy ny olona rehetra, fa ny hevitra masina indrindra ny mpisorona rerany indray mandisa taona izy no afaka miditra. Nefa rehefa miditra koa izy tsy maintsy misy fombafomba be ho fanadiovana azy zay vao afaka miditra, satria ny mpisorona koa dia olona ohatrantsika rehetra, mpanota ohatrantsika ihany, dia tsy tafiditra izy raha tsy manatitra ny rano fanafotana. Eo anatrehan'izany nefa Kristy dia nandrava zany, tritra hatrany ambony ka hatrany ambany ny hevitra lamba mampisaraka ny toerana masina indrindra sy toerana masina. Efa vitan'Andriamanitra zany fampihavanana antsika rehetra, satria vitany tao amin'ny Kristy. Koa mitiandro amin'ny fitiavana aza takalo zavatra hafa intsony fonan'i Kristy, fa verina indray izy le endrik'Andriamanitra tsita. Izy narinany zavatra rehetra nanitana ny tsita, ny zavatra rehetra misy na fanapahana na fianjakana na inony, izy koa no aretany zavatra rehetra, ary ao amin'ny toerany fahafenona rehetra. Ary saika dino izy ny lohan'ny tena, dia lohan'ny fiangonana, izy ny voalohany indrindra, izy ny namatoa amin'ny maty, izy ny lohany amin'ny zavatra rehetra. Koa raha te hanana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra ianao dia ny rano Kristy, satria izy nay fahafenon'Andriamanitra sy endrik'Andriamanitra tsitra. Ny toera tsara amin'ny Kristy ambara-piambinena amin'ny lanitra, ary zay koa ny programan'Andriamanitra. Tsy maintsy andohalika eo anatrehany Kristy avokoa lohalika rehetra sy ny lela rehetra. Rehefa mandohalika eo anatrehany Kristy lohalika rehetra sy ny lela rehetra dia mahazo voninahitra Andriamanitra. Zay ny voalaza eo amin'ny Filipianina 2:10-11. Amin'ny anaran'i Jesosy no andoleny lohalika rehetra na anan-danitra na etỳ tany na anambany tany sy anekeny lela rehetra, fa Jesosy Kristy no tompo voninahitra Andriamanitra ray. Tsy maintsy ho avy zany fotoana zany, lohalika rehetra andohalika amin'ny anaran'i Jesosy, na anan-danitra na etỳ tany, ny lela rehetra anaika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy. Rehefa zany misy dia mahazo voninahitra Andriamanitra, ary ho avy eny amin'ny lanitra Kristy, ary tsisy ho veritsy ny olona fa samy anaika an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy, ary andohalika aminy sy anaika azy. Ndao ary zasy ianao mitona ny olona rehetra, ny otsinana, ny otsimo, zay manodidina antsika rehetra, tao mizy anaika an'i Kristy ho tompo sy mpamonjy, fa Kristy avy mananany koa sy hanananao ny fiainana dia fiainana be dia be, sady izy raha teo ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra. Amen. Sotranao zay raha eo fa tsy nafeninao anay ny tena fiainana, nambaranao indray tamin'ny alalany famakiana sy ny fiainona amin'ny fandinina Kolosiana 1:15-20 teo. Dia ampiteo raha ty anatinay zany teninao zany. Aza vela izy anaisotro zany tony aty anatinay tsiraray aby, voaka hibano am-ponay fa ianao Kristy no endrik'Andriamanitra tsita, ianao no narinany zavatra rehetra, ianao no aharetany zavatra rehetra, ianao no toerany fahafenona rehetra, ary ianao no lohan'ny zavatra rehetra, ary tamin'ny raha anao no nampihavanana na ny an-danitra na etỳ tany. Dia ataovy tafatetra tsara aminao zay Kristy, mba hitenenanay le vavaka nampianarinao napetraka ao am-bavan'ny zanak'Andriamanitra rehetra manao hoe: anay zay ny an-danitra, masinany ny naranao, no tonga ny fanjakanao, ataonay ny sitraponao etỳ tany tahaka ny an-danitra,
meneniny amina sazo anay ary mamelany eto kay tahaka namelanay zay midika taminay aiza mitonanay mifakapana fa manafanay amin'gatsy anao fanjakana sinery ary voninahitra manak'izay amen aisy nytsodrano ary fiara tanan'Andriamanitra zay mihoatra no fahalalana rehetra iaro fonareo sy nevitrareo amin'ny Kristy Jesosy mitoera tsara amin'ny Kristy fa ho amin'ny toerany fahafenona Andriamanitra rehetra sy aretany zavatra rehetra voninahitra ny eo an'Andriamanitra rery any amin'ny anarany Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina amen.